Eny ary, miarahaba antsika rehetra rivariva mpanaraka ny pejy RGL amin'izao fahatelo amby folo volana aprily izao. Live azo lazaina hoe tapoka ihany izy ity tsy nomanina mihitsy tsy programme satria fantatrareo fa ny fandaharana carte sur table zay andraikentanay sy Mostana de isaky ny sabotsy hariva. Fa efa niteny zay tamin'ny sabotsy ary tanteraka tokoa izy ity hoe mety hisy live spécial tapoka eny any am-pandehanana eny noho ny toe-java-misy eto am'firenena zay mahavaivay be am'zao fotoana zao. Ifonana be dia be aloha ny fahatarana satria manao en direct any Madagasikara miaraka am'ireto vahintsika reto dia nisy olana eo amin'ny lafiny teknika dia zao vao tafiditra zareo nalefa tsirairay. Iarabana manokana zareo tonga Soamantsara eto ny fandaharana eto moa dia fandaharana ao anatina esprit toujours patriotique miady amin'ny tsirariny rehetrarehetra ary ny fanorenana miabo GDLR dia manana toe-tsaina ny atao hoe souveraineté. Ka rehefa io souveraineté io no important be aminay dia tazomina izay souveraineté izay ka ireto tanorantsika ireto anisany miady ho am'zany, ny ananan'ny firenentsika ny souveraineté ka manana problema manokana ry zareo izay niantso vonjy taty aminahy manokana aloha zany no ny hitanareo ngamba ny fanehoan-kevitra izay misy eny an-kianja dia zay no nahatonga an'zareo hoe afaka mba miara-miasa ve saika hoe hampanao live anahy manokana de za zany nieritreritra hoe aleo ianareo concerné le izy mihitsy no antsonay atao vahiny mivantana eto ka reto izy reto amin'ity takariva ity ny hoe Mostana efa hainareo tsara fa avelantsika angamba zareo hanao présentation hoe iza moa nareo mianadahy tonga eto ary inona no anton-dianareo eto amin'ity fandaharana ity. Ndao ary. Ia zay manomboana azy. Ia alefaso. Metsika ny vahiny manao présentation. Mankasitraka tompoko faly miarahaba anareo ihany koa ary faly miarahaba azy. Efa mandeha? Oui. Faly miarahaba anareo araka ny lazaiko teo ary faly miarahaba an'izay mijery rehetrarehetra an'ity live ity ka inona moa zany ny anarako iza moa zany ny tena ahafantaran'ny olona anahy aloha zany dia cofondatrice ny entité antsoina hoe Tolom-bahoaka. De ankoatran'izay za koa le hoe dokotera nalaza voatifitra teo amin'loha tamin'ny 4 octobre 2025 nandritran'ireny fihetsiketsehana ireny fa bon zay aloha zany ahafantarana anahy etsy andanin'izay niara-namorona ihany koa ny Antafa de inona koa zany rehetrarehetra zany tsy de tena tiako loatra le manona entité satria za surtout prône ny solidarité tsy de tena tia resaka appartenance loatra fa zay tsy haiko hoe mafy oui de mpianatra ompitsabo efa maka ny doctorat-ko amin'ity taona ity zay misaotra tompoko. Misaotra ny Karine, mihetsika ny Dany indray ny fiterenana. Ie, faly miarahaba antsika rehetra eto moa de faly miarahaba amin'ny vahoaka malagasy ihany koa manaraka ny mpifandaharana ity. Taniny anarako mety efa tsisy vina mpanaraka ny compte-ko na ny page-ko zany Dany zany efa tamin'ny fotoana efa elaela tany anatina sehatra développement personnel, entrepreneuriat no tena hoe nahafantarana anazy zany fa no fahatsapako ny zavatra nisy teto amin'ny firenena dia nanomboka niditra tamin'le inona moa zany ny ilazana izay raharaha politika indrindrindrindra tamin'iny 25 septembre teo iny. Dia ankoatran'izay nitarika ny entité na fikambanana fanily mamelona ny Madagasikara na hoe FMM ny tenako izay fikambanana mivohy miresaka développement social, développement humain dia misy commission manao politika ihany koa ao anatin'ilay izy
satria tsy afaka miala amin'izay moa zany ao anatin'izay hoe zavatra foizina izay. Izay angamba ny momba anahy amin'ny ankapobeny aloha, mbola mpianatra amin'ny oniversite ihany koa ako. Misaotra betsaka anareo amin'ny présentation tsara moa ny fankalala. Iny ary tonga de vatantsika ny resaka inona ny vaovao, manao ahoana ny toetra rà am'izao fotoana izao satria araky ny tarehinareo moa zany tarehin'olona fantatra, lay mpisehatra eny an-kianja mihitsy tam'izao tamin'ny marsy pasifika iny dia araky ny vaovao voangona eto sy eroa sy ny réalité dia hiara-ny antsoin'izay ny namanareo, tsy fantatro moa nareo mianadahy raha niasan'izany koa ahoana no ahafahana mpankalazao amin'ny vahoaka hoe inona le réalité misy satria be loatra le feo mandeha. Tsy fa mahalala le hoe compte fako fa eo ihany koa na ny olona tsy mahalala dia ny gasy moa tonga am'le hoe ny valala misy, ny plaza koa mahay, de lasa dilué ao anatin'izay le information ka zahay sy mositana am'ty hariva ty dia manome sehatra anareo tanora mpitolona zay mba ahafahanay fandraisanay anjara zay zavatra zay ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy na any an-tanindrazana na aty ampitan-dranomasina hoe manao ahoana sy hoana ny tolona am'izao fotoana izao zavatra atrehanareo. Ya. Oke, mankasitraka amin'ny fanontaniana fa tena mahafinaritra izay fanontaniana izay ary anisan'ny tanjona eto ihany koa ny ampahafantatra ny tena zavatra misy marina, indrindra fa ny ainan'ny tanora izay nanao fihetsiketsehana tato ato, nanomboka tamin'ny zoma sabotsy lahady tamin'ny omaly moa tena nisy zavatra somary famaofao be niseho teo. Fantaniana hoe izay mianadahy ve hiarany satria misy namanay efa voatazona any amin'ny BC amin'izao tsika miteny izao tena hiarany izay satria za io amin'izao tsy any an-trano fonenako isan'andro dia torak'izay koa hikarinina. Efa lasa tsy mipetraka amina toerana anankiray fa vao mandeha ianao dia efa misy olona hafahafa manaraka dia mitsoaka dia ohatr'izay foana ilay zavatra misy. Nampametram-panontaniana sy nampalaelo anay hoe iza ny ao ambadika ireny zavatra ireny satria mampieritreritra ny situation nisy tao anatin'ity herinandro ity moa izany. Anisan'izany ireny resaka ireny hoe ny filoha teo aloha ary sarotra taminareo ny nanalana azy, sarotra taminareo ny tolona ratsy teo ny kapisata, indrindra ve fa ny filoha amin'izao izay manana basy eo ihany koa hoe ny filoha teo aloha ireny tsisy nanana basy nefa filoha amin'izao misy manana basy. Tompon'andraikitry nareo izay ny zaida raha misy raha mandrika. Izany zavatra izany mampieritreritra hoe misy mesazy ngeza be fonosina izany teny izany. Dia eo ny fanaratsiana tena miara-mahitsy isika, miara-maheno eny amin'ny ivon'ny tambazotra rehetrarehetra eny hoe izay ny zaida vitsika e, izay ny gaika e, tena hoe karazana ahoana moa izany fanaratsiana be dia be mandeha fa ny zavatra misy nefa ny hatreto tena raha ny amiko manokana sy ireo namako ny ara-mitolona amiko fantatro dia tsy misy mandray vola ireo fa izay ireo ary amin'izao no fanao cotisation hoe aridany dia mila crédit fa tsy intsony amin'ny alina dia manao cotisation hoe tsy ary, izany hoe tsy misy nandray karama izay, tsy misy nandray vola fa tena hoe bitsiky n'ilay fitiavan-tanindrazana any anaty ihany no manaitra hoe mbola manana zavatra takiantsika satria ny zavatra nitakiantsika teny an-kianja dia mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Tena mbola tsy hay hoe aiza sy aiza, aiza ho aiza ny tanjontsika dia raika ao an-doha izay tanora hoe aiza sy aiza ilay zavatra inona no atao inona ny antsika mila mbola vitaina, aiza ho aiza tsika izao par rapport amin'ilay tanjona tsika ve tokony hatory dia mandeha ny fikaonan-doha hoe andao ary hanao zavatra ohatr'izao. Dia ao anatin'izay zavatra izay anisan'ny mampalahelo misy foana ny tanora mivarotra fanahy mety hoe voavidy vola, tsy fanomezan-tsiny nefa ilay izy satria fiainana raha mahita hoe be dia be amin'ireny tanora ireny mety nanana ny intérêt manokana tamin'ny tolona tamin'ny taon-dasa nefa ry zareo tsy hanasa dia mety misy manome vola kely ary dia avy izy mivarotra ilay information izay ao anatin'ilay groupe misy anay dia miparitaka ilay information misy fihetsiketsehana ataon'ilay tanora ohatr'izao dia mandeha amin'izay ny karazana compte fake. Raha nahatsikaritra isika isaka ny misy publication ataoko
ohatra ny hoe fitakiana fanovana dia tena efa ho 300 isany compte fake manao commentaire négatif sy tena hoe manadroadro ao anatin'ilay izy. Dia ny zavatra mampalahelo ao anatin'izay zavatra izay ezahandry zareo izany miezaka be ilay mpanaratsy ireo hoe momba ny Andry Rajoelina ireo sy ny sisa. Dia fomba fijeriko ao anatin'ilay izy ararotina ilay malagasy satria be dia be malagasy tena mbola miaina ao anatin'ilay hoe fanatisma. Dia diso fanatika loatra ilay gasy dia hoe tsy tia Andry Rajoelina loatra ka vao maheno hoe misy Andry Rajoelina ambadika andreo dia sorena dia tsy tia iantsony, nefa diso izay zavatra izay. Tena hoe i-contre an'izay raha ilay zavatra atao, ary anisan'ny tabatabaiko teny an-kianja dia hoe tsy ny mpanohatra an'ilay fitondrana amin'izao akory dia mpanohana ny Andry Rajoelina, fa ny antony nanonganana ny Andry Rajoelina, ny antony efa azo lazaina hoe fanonganana moa izany iny satria niala teo amin'ilay toerana izy, dia hoe ny antony nalana ny Andry Rajoelina teo dia ny zavatra tsy mety nataony izay mitondra fampangirifiriana ho amin'ny malagasy nandritra ny taona maro. Dia raha mbola miverina ve izay zavatra izay ankehitriny dia mbola ho tohanana ilay fitondrana satria hoe raha tsy manohana anazy dia manohatra dia manohana i Andry Rajoelina. So mba mifamadika amin'izay ny zavatra misy hoe izay manohana anazy ve so tokony manohana i Andry Rajoelina satria ilay zavatra ataony mitovy ihany. Dia izahay ireo tanora ireo dia tena nijoro hoe isika tsy manohana tsangan'olona fa tsangan-kevitra sy ilay vinan'olona dia hoe fanovana. Dia rehefa tsy tonga amin'izay dia mijoro foana isika fa efa natomboka ity zavatra ity dia tsy maintsy atao fa tsy misy mihembotra izany. Dia izay moa teneniko amin'ny pasteur tamin'ny atoandro hoe izahay sambyizay tsy sisa no mifankahery satria misy ilay namana tady ho kivy hoe tena kifa izay mivoaka dia voasambotra, izay mivoaka dia voasambotra. Dia hoe tena kivy ry zalahy dia hoe asa mbola kivy fa mbola raintsika ireo ny hijanona dia ho aiza ilay firenena, ohatry ny ahoana ny anjohan'ny taranaka antsika, dia ho aiza ny hafaran'ity Madagasikara ity, dia sanatria ve hitsoaka andeha ho any an-dafy daholo tsika. Izay angamba aloha ny azoko tenenina dia omeko any Karina indray. Mankasitraka. Misaotra betsaka. Ia. Ie, mankasitraka nanome fitenenana hanapiako sy hamenoana ary hanamafisana ny zavatra tenenin'ny Dania. Nanontanina teo hoe inona le situation mitranga amin'izao fotoana izao exactement. Sokajiako roa izay zavatra izay, misy ny eny amin'ny tambazotra Tserasera dia misy ny eny ambony Kianja. Mbola asiako sokajy fahatelo raha hoe ohatry ny ahoana ny relationnel miaraka amin'ny ao ambony. Satria ataoko angamba fa misy désinformation be dia be mihitsy mandeha hoe nisy an'izao ny nisy an'izao ny dia sokajiako ohatran'izay ilay izy. Atomboko amin'ny sur terrain izany hoe inona mahazo anay amin'izao fotoana izao. Raha lotsaka an-dalambe moa izany dia efa taloha nakanesana teny Ambohijatovo aloha. Dia misy contact anay ao amin'ny présidence de la République ao anahy manokana. Dia en plein appel miaraka amin'ny namanay dia eny hoe ok ary fa aza poitra any fa andao hiresaka amin'ny président de la République. Dia nefany nisy situation tsy tadidiko tsara ilay izy fa mety ampiako any anaty commentaire any angamba rehefa tadidiko ilay izy fa tena hoy izy hoe non, tsy mety ity fa aleo mandeha makeny Ambohijatovo. Malgré ny tenen'ny akama moa izany hoe ndao foana Karina fa ndao foana plutôt hoe ndao foana andeha hiona PRRM dia aza midina. Dia izaho moa izany j'ai choisi hoe non, aleo midina satria misy zavatra kosa tsy hoe kory hoe mbola tsy mifampiresaka mihitsy izay tamin'ny PRRM izany fa efa nisy izay zavatra izay, misy zavatra efa fampiresahana, misy zavatra fanarahana teny an-kianja nandritra izay enim-bolana izay tsy mbola nataon'ilay izy. Ka noho izany rehefa hodintselo ilay izy de la façon la plus diplomatique possible, alors on va faire d'une autre façon indray izany. Droit-ako ilay izy, droit andreo akamako midina an-dalambe ireo ao anatin'ny 3e paragraphe ny préambule en droit humain ny fahafahana maneho hevitra malalaka an-dalambe. Afaka mijery an'izay daholo angambany ny olona rehetrarehetra izay manatrika eto
Ie, afaka mody mahay lalàna daholo tsika dia mijery sur internet foana izaho raha tsy nahalala izany raha tsy talohany tamin'ity herinandro ity donc tsy hoe miseho amin'ilay hafa izay. Dia hozy izaho hoe non tsy ekena intsony fa lasa izao. Ny antony idinako teny ihany koa miala tsiny fa miresaka kely ny antony satria ho conscientisation. Izaho akory tsy teny hoe izaho akory ny iza na hoe iza fa io zany étincelle anankiray foana no mahatonga ny afo anala. Dikany hozy izaho hoe bon na izaho irery ary nijoro eny Ambohijatovo eny dia andeha hoeny le ridicule ne tue pas. Tsy ny vavan'olona tsy izany mihitsy ny andeha handratra anahy raha vao conviction personnelle tsy mandratra anahy zany inona fiheveran'ny olona nandeha daholo moa zany izy teny nataoko ohatry fotsiny dia me mampiseho ny akamiko jereo indray le zavatra foroniny zareo hoe te halaza non tsy izany mihitsy le tanjony. Bref tohizako sur terrain amin'izay ho ohatry ny ahoana natao zany iny aloha dia avy eo aloha zany tonga dia annulé les rendez-vous niaraka tamin'ny PRRM tsy hanonona an'ilay olona contact anay satria azo lazaina hoe namana ihany izy dia ohatrany hoe tonga dia manala baraka be anazy misy any zany le fifandraisana dia tsy teny hoe iza le olona fa izay annulé les rendez-vous hozy izy hoe annulé tsy afaka maneho fifandraisana aminareo intsony aho no zavatra nataonareo ok ary izao ozy izy tsy i-décréter tsy hoe i-décréter fa i-engendrer fisamborana anareo satria nisy fotoana koa izay efa recherché teo alohaloha kely teo fa efa annulé iny fa taty aoriana amin'izay izaho ozy izy tsy décréter fisamborana ao anareo intsony fa ny namanay no tsy fantatra mety hisambotra anareo ary mitandrema ho an'izay nijoro teny fa mety hisy izay zavatra izay. Izany zavatra teneniko izany ananako proof ary afaka avoakako ilay izy fa noho ny fananako ena maso mbola eo anatrehan'io olona io hatreto ary raha mahita an'ity live ity dia fantany dia tsy avoaka aloha ary efa miparitaka ilay izy donc na voasambotra ary dia fataro ry akamo fa hisy olon-kafa foana afaka mamoaka an'ilay izy. Fa izay aloha zany dia avy eo amin'izay moa zany nandeha ny andro dia nisy an'ilay fisamborana tamimaly. En fait efa nisy nanaranaraka aloha zany iny io arak'ilay efa nitantarako ao anaty profilako io moa zany sy naparitaka tamina page communiquena tamina page maro samihafa dia hoe izy zany efa tsy hita pendant quelques heures plus exactement 7 heures de temps raha tsy diso dia nandefa message tamin'ilay ray amin'ilay voasambotra izy message tsy mahazatra fa ataony olona bref dia iny no hoe nitike anazy fa mbola tsy tena hoe nitike dia avy eo ny vadiny moa zany nanomboka nikoropaka nanomboka tamin'ny vary sasany alina dia niantso hoe hoe aiza ianao dia nandray moa zany izy dia avy eo vady avy eo niora niteny tamin'ny vadiny hoe alefa soroa le contre filazana zany hoe efa hita izy izay le tantara en fait dia le vadiny nandeha namonjy anazy nisy nangalatra moto an'ilay vadiny teo ankadimbahoaka dia nisy akama hafa namonjy anazy dia avy eo zareo nandeha nakeny amin'ny Sialabepay satria niteny miora hoe eny misy anazy tonga teny anefany dia nisy akama anankiray tamin'ilay tonga nanampy anazy niantso anahy voasambotra dina ozy izy dina zany en fait c'est le mari de miora voasambotra dina ozy izy fa za koa misy manenjika dia zay le tantara dia misy preuve ihany koa no fananako ena maso ihany koa nisy olona anankiray tao izay tsy te ho tononona hoe tao izy efa saika naparitaka any le izy fa bon tsy dia averika any raha ohatra ka voasambotra dia fantaro fa misy olon-kafa ihany koa manana izay preuve zay. Bref ohatrohatran'izany le zavatra mitranga tamin'ny nanomboka tamin'ny ray maraina ny akamanay misy akamanay anankiray mipetraka eny Anjanahary eny encerclé indray ny tranony efa izy efa anisan'ny enjehana tamin'ny tsy tadidiko 3 semaines 2 semaines niaraka tamiko sy akamaray hafa dia efa encerclé ny tranony tamin'ny ray maraina amin'ny 7 sasany maraina izy déguisement ary izy dia mbola nisy nanaraka ihany ary karazana course poursuite mihitsy ilay izy avy eo indray nisy namana indray tamin'ny atoandro teo izay anisany ao anatin'ny comité d'organisation an'io concertation nationale des jeunes imaginez un peu an'io
comité d'organisation et concertation nationale des jeunes io nisy nanao course poursuite ihany koa jusqu'à CCI ivato parce qu'elle a osé dire oui non io concertation nationale io dia efa préétabli zany hoe efa mipetraka efa décidé daholo zany zavatra rehetrarehetra hoe dia on sait pas mety tonga ao amin'izay les représentants des jeunes oui ce seront des jeunes fa anao tsangatana zareo dia izay metimety hoa spéculation le izy fa zay aloha ny hita ankehitriny zay aloha ny zava-misy satria misy zavatra be dia be hevitra be dia be natolotry na ny entité ANR na lefa tany fa tsy pris en considération donc dia eo amin'izay ny haviko amin'ilay antony ihany koa hitolomana. Pourquoi ah oui mbola le sur terrain kay dia avy eo amin'izay inona moa izy atao faharoa tsy tadidiko sao dia afaka misy mampatsiahy s'il vous plaît fa tsy dia ampitoromaso koa dia misy tadidiko kely sur terrain ozy izy ah oui au niveau des réseaux sociaux. Au niveau des réseaux sociaux comment ça se passe actuellement zany dia misy ny antsoina hoe guerre de communication. Zavatra normal be io amin'ny tontolo politika. Normal be io amin'ny tontolo politika satria rehefa tsy mety amin'ny vondron'olona anankiray izay manana fahefana ny zavatra tenin'ny olona ohatrany hoe micontre anazy nefa tsy micontre anazy fa en fait ny tena marina mba mandeha hevitra fotsiny dia misy guerre de communication mandeha any hoe ohatra hoe ireo olona tsy velona ohatra hoe zay moa zany tsy tena zany mbola tsy mikatona aloha malemy eritreritretra hoe inona koa tsisy tadidiko soa za koa tsy dia tena hoe miaraka amin'ny tiandafy ie ohatran'izay eny e karaha mitovy sainana ve moa c'est quoi le problème miaraka amin'ny diaspora moi je comprends pas le truc tena tsy azoko mihitsy ary sao dia isy anao commentaire ty sy raha miteny frantsay be ka domaine de santé fotsiny matetika teny frantsay ny ampiasaina ao any fahasalamana dia izay mahatonga na miteny frantsay bref fa tiako tenenina fotsiny hoe misy an'izay resaka guerre de communication zay miezaka midécrédibiliser anay manelitsao hoe misy ho an'le voasambotra zao ohatra dia hoe re manana dossier imiora aza mona palahelo anahy mihitsy hoe mamonjy sipania zay izy tena misy vava ny olona fa bon zay le guerre de communication araraka ny tenen'ny Dany teo raha ho ana manokana aloha zany misy tena hoe akamabeako ao anatin'ireny nanao guerre de communication reny ary anaova kokoa kely izy sy ny vady aman-jana satria olona tena tiako zareo kanefa dia haiko ny compte fake-ny dia eo zany zay dia mahita le izy dia io indray anina fa micommente fa efa tsy taitra tsony satria zay mitady vola izy tsy omeko tsiny izy tsy mananasa aloha izy mandrapa miezaka ny postule bon bref fa eo ny tenenako anareo izay le akamabe tsy hanona anarana fa izay mihitsy le divana izay le changement de système si il n'y a pas de changement de système dia ianareo zao ohatra le akamako izay zao misy tena hoe mahay fa manao compte fake sisy ary misy tena hoe lalitsaina be ary bandy tena hoe miketrika be indice agro dia kokoa hoe lalesy ry bandy ao anatin'ny agro business fa zay à cause du système dia s'effondrer ny zavatra mba anketrehany dia zao izy zao mpanohana ny olona tsy tokony ho tohanany ary lasa tena hoe tsy haiko hoe tsy aligné amin'ny maha izy anazy zany ny fiainany actuellement dia izay le divanay izay no mahatonga ny tsy mety aminay hoe tsy mety aminay ny assemblée nationale pourquoi satria sady illégitime ny illégal ny zavatra olany zareo ao dia zavatra tsisy ahasoa ny malagasy na ny iray ary atao kosa angamba fa ahirato ny masonareo manaova recherche jereo inona mba lalàna lany zareo tomobile ho an'zareo fataro fa any Finlande tompoko ny ministra mandeha bus mandeha tongotra nefa ny Finlande ny anisan'ny firenena manan-karena indrindra eto ambony tany ary ambony indrindra ao anatin'ny classement resaka éducation manana mpianatra manam-pahaizana indrindra izany ny tiako a Madagascar certes tsy hitovy mihitsy Finlande et Madagascar du côté géopolitique du côté politique national du côté culture fa zany ny riko a Madagascar ary zay ny divako ary tsy zavatra maty tsy mamery sy tsy mandany vola tsy tadidinareo ve ny vola nalainy HC ny vola azon'ireo mpikambana ao anatin'ny HCC ireo tamin'ny farany taona teo tout le monde avait vu ça et pourquoi
zao discrédit nefa bon bref io zavatra io zay le teneniko hoe étincelle zay étincelle zay de tsy miteny akora hoe za monsieur Olohany, tsy miteny hoe za akora ny lidinareo fa tongava saina mbola fotoana zao ifoazana, mbola vao à 6 mois 7 mois tsika zao mbola tsy à 2 ans tsika zao hoe efa verrouillé complètement le système, mbola tsy verrouillé complètement io le système, mbola afaka miady tsika de ndao hiara-hiady ho an'le izy saotra tompo. Oui farany sisy le hoe ohatrany ahoana ny relation any ambony ngamba efa somary ny résumé kely any le izy teo aloha teo hoe efa nisy foana ny dialogue fezany ianao amin'ny dialogue, misy an'zareo tsy reo akamako reo misy manana double général, misy manana double doctorat miaro tory une semaine pour rédiger aleoha tsy teny ratsy, pour rédiger un programme pour aider la refondation. Misaotra fa voaray mahafinaritra tokoa mahita anareo tanora manome initiative fa misy miraharaha avy eo, tsisy miraharaha avy eo zay omena tsiny hoe zay hony tsy mikatona loha malemy tsy hoe kory satria nareo manam-pahaizana de hoe voaterenony ny anareo théorie fotsiny bla bla bla, nefa le zavatra bien fondé tsara daholo le atolotra ka sorena ny tena ny farany tsy any amin'le hoe fahasorenana loatra fa quand même kosa efa niezaka foana nanao dialogue de raha kosa teny efa tsy rano intsony de midina an-dalambe ihany ny farany fa zay oui farany sisy pour ce qui est le manakorotana fantaro tompoko fa droit araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo droit fondamental ny olombelona anankiray izay manan-jo ny olombelona rehetra mihitsy ny maneho ny ao am-pony, ny maneho ny heviny de toutes les façons possibles ary io araka le efa nylazaiko teo rehefa mahatsapa zavatra tsy mety efa tenenina foana isan'andro on essaie de dialoguer diplomatie nianatra za resaka diplomatie zany atao anatin'izay 7 mois zay fa nefa za olona mantavava be efa le niezaka be mihitsy tena niezaka be ary ny akamako koa tena niezaka be ireo olona miara-mitolona amiko reo tany daholo reo fa tsisy hoe tsy tany akory hainay daholo na fomba firesaky PRRM na fomba firesakiza hitanay daholo fa on n'a pas conclu même pas un commun accord tsisy de zay na droit fondamental zany droit fondamental anao mijery io zany afaka misitraka ny droit de manifester ianao rehefa tsy misy ny dialogue sy ny entente entre ny chef d'état sy ny olona hoentina ary fantaro fa any vahoaka ny fahefana ary ny vahoaka no nametraka plus exactement ny vahoaka no nanaiky anao hitondra teo mialatsiny raha nanoratra kely tao message fa misy namana misignal to hoe misy misignal le live-tsika ka misaotra anareo manao cœur be deaibe satria resaka algorithme mandeha eto de makasitraka anareo manohy an'izany meko any Mostana ny fitenina raha ohatra ka misy intervention ny Mostana fa nanangamba ny fanamarena kely fotsiny de ty hoe raha azoko tsara zany zay zavatra azavainareo Menada zay tsy ho tony lazainy Karina teo de hoe misy zany antokona tanora privilégié na ary misy zany tsy henona mihitsy ny teniny satria nahoana eo zany zao ny enjeu tsika hoe misy moa miteny hoe tsy mihaino tanora reo na mihaino tanora si mihaino tanora zay tiany izy en fonction an'lay zavatra andrasany fa tsy mihaino le tanora zay tsy tiany le zavatra lazainy de eo zany no vao idirantsika tapafaly hoe inona zany lay foto-kevitra tsy ekeny ho henony any aminareo mihitsy mahatonga an'io zavatra io ary io no mila anaovantsika matraquage koa na ty aminay na ny aminareo na ny amin'ny hafa satria mba tsy io marina mila rovanareo fa le foto-kevitra reo koa no mila atao zay tena mila vulgarisenareo be de be am'izay am'le vahoaka malagasy mba ampazava tsara am'le vahoaka hoe fa manino reto ankizy reto mila tsena fomba fiteniko manino reto ankizy reto no harcelé fa manino reto ankizy reto no tena atao mamay mihitsiny ao anatin'izany rehetrarehetra any zay ngamba nefa avy eo fa omeko any Mostana vetivety ny fitenenana misaotra pastera miaraba antsika rehetrarehetra ary mbola miverina miaraba ny rehetra mpijery ny anamo efa voateny zareo ny fe rehetrarehetra misy amin'ny anantoerana
Ny anahy tonga de mitodika any am'le vahoaka malagasy mpitondra fanjakana. Raha ny teny moa Dany teo hoe enjehana iry zareo satria atao hoe te hamerina fitondrana teo aloha zay foana manko ny fahefika. Raha tadidintsika mpijery rehetrarehetra efa ray volana zay miresaka an'ity zavatra ity, miresaka ny etaetan'ny tanora, miresaka ny zavatra ilain'ny malagasy tsy nisy ny teny. Raha tamin'ny herinandro lasa hitantsika fa nisy opération militaire be dia be zay voasambotra, zay namoronana dossier efa ho fantatra satria tsy haiko hoe na mpaminany zay sy paster eto na tsy mpaminany fa ohatrany mahita ihany satria vao niteny zay zay sy paster zany tamin'ny herinandro lasa hoe vita io opération militaire io hiditra amin'reto tanora reto ry zalahy reto fa iny fa tonga ihany le izy. Rehefa niteny resaka tanora tsy zay tamin'ny sabotsy de eo moa ataon'ny zalahy hoe tanora voakarama sy ny tariny, de tiako mampatsiahy ny mpijery ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ny tanora zay mbola manaiky voakarama isaorako aloha reo tanora mijoro hitatsika reto, za mino fa za na de tanora ary fa mbola zokizoka, nareo moa mety mbola zandry. Hitanareo mazava tsara eto hoe tsy tanora azo rebarebena reo olona ny resaka reo, mety sombitsombony reo, mety lohandohany reo fa tsy zahay avy ivelany ny baiko an'zareo amin'ny etaetapony. Mazava ny tenin'zareo teo hoe misy zavatra nitakina, ny zavatra nitakina anisany ny droit fondamental. Eto manko paster mialatsiny amerina ny tenitsika tamin'ny sabotsy hoe maninona ilay filoha tsy filoha inona moa le firasan'ny paster anazy teo hoe filohan'ny intérimaire fa tsy filohan'ny refondation intérimaire de namoaka teny hoe reo ny tanora tokony hianatra politika. De mialatsiny mon colonel fa raha zany fe rehetrarehetra misy zay mino sy manantena na de tsy spécialiste politika reto tanora reto mba manana vision ihany izy iry zareo, manana etaeta ihany reo ho an'ny firenena. Ny teny moa Karinina teo hoe mba tiako hitovy ny an'ny Finlande ozy, mba tiako hitovy ny droit fondamentaux ho an'ny tanora vao misondrotra fa maninona ny tanora rehetrarehetra maneran-tany manana anjara birikiny amin'ny masoandro mazava, mahita asa izy mianatra izy mahita asa. Fa ny eto a Madagasikara tena hoe tsy mety zay raha tsy manaiky le invitation ny ministre sasany mandeha any amin'ny restaurant de mahazo 3 millions d'ariary de misakafo, de mahazo promesse d'embauche nefa rehefa aveo tsy embauché de sokajiana foana hoe mpanakorotana le tanora. Rehefa le tanora zany mba mijoro amin'ny heviny, tsy zany ve ny nampiady atsika rehetrarehetra tamin'le fitondrana nisy hatramin'izay tsy ataoko hoe taloha teo foana satria nandalovanay zay tamin'izay mbola mpianatra tanakatso koa hoe ahoana no avin'ny tanora matetika moa eny ataon'olona hoe mpikaramanady ny mpianatra karamaina mpanao politika misy zany tsy manday izahay satria nandalo mpianatra ihany izahay fa kosa misy etaetan'ny mpianatra, misy etaetan'ny tanora tokony mba hojerena akaiky. Raha ny teny moa i PRRM hoe tokony hianatra politika ihany zany isika rehetrarehetra koa satria eto amin'ny fitambazotra Facebook moa miteniteny foana. De tsy haiko inona politika ny tokony ianaranay Andriamatoa Colonel satria raha araka ny tantara zay tantarain'ireto ankizy reto teto mialatsiny amin'ny teny an'ity efa manomboka misy sarintsariny Gestapo ao Madagasikara. Inona ny itenenako Gestapo raha Gestapo tamin'ny andro ny Hitler de hoe police secrète zay manenjika zay tsy mitovy hevitra aminareo androany
Tsy fantatro io na polisy izy io na gendarme izy io na mercenaire fa mercenaire le izy. Oui, Oui, Karine. Karine. Mahino? Haiko hoe atao anaty live sika miala tsiny indrindra. Dany, asio VPN sao dia sao zavatra ilahy. Oui. Afaka localiser ilahy na dia mifindra toerana ary toa dia asio VPN. Coton VPN ampiasaina. Sao dia sao. Oui. Oui, oui, oui. Azafady, indrindra. Sao dia sao Dany. Sao dia Non, sao. Na non, miala mety kely zany. koa dia atao 5 minitra. Merci, désolé. Misaotra Karine. Hitantsika Hiala zany kely vetivety dia miverina miditra rehefa avy eo Oigery. Hitantsika zay ny stress ny mampatahotra ny olona eto Madagasikara hoe zany hitantsika en direct zany hoe matahotra ho localiser ny olona nefa roa herinandro lasa zany malalaka ny fanaovana politika, malalaka loatra ny fitenenana. Io fa tsy mbola nisy ohatr' zany tamin'ny fitondrana rehetrarehetra hoe fahalalana be ohatr' zao dia lasa manaonao foana. Ny olona efa niresahanay teto tamin'ny sabotsy zany. Matahotra ny olona na mandefa message aty aminay mangovitra. Tsy maintsy zany hoe mampiasa VPN. Nefa ny fitondrana teo aloha izay nenjehantsika hoe mampiasa Predator, hoe manao an'izao, hoe manao an'izao. Efa pire noho izay ny zava-misy androany. Mitodika amin'ny vahoaka malagasy. Raha mijoro reto ankizy reto androany tsy ho an'ny tena ny zareo manokana. Fa matoa reo masamy teny, masamy joro ho an'ny malagasy ray manontolo. Androany reo mbala manan-kery. Androany reo tena hoe tsy ho avy ny firenena intsony fa efa ho an'ny firenena ho an'ny an'zareo. Satria raha mihaino an Karine zany efa ho dokotera. Dia nefa dokotera zany efa tokony hoe efa hitany hoe zao ny zavatra tokony ho ataony amin'ny fiarahamonina. Nefa androany mbola mangovitra. Tsy izy rery misy BDB. Misy BDB any. Dia androany nanao antso mihitsy tamin'ny maraina. Satria misy le automobile tsy misy matriculation manambotra ny ankizy manodidina ny Antananarivo. Dia ny antso hoe andao hanao andro masim-pokon'olona fa tsy ny filoham-pirenena izay manana rosianina ny antsoina hoe manao andro masim-pokon'olona satria matahotra vonon'olona. Fa reto ankizy BDB izay miady ho an'ny firenena andao ampiany. Andao hifanampy. Ho anareo tanora rehetrarehetra izay mbola manaiky. Tsy haiko hoe mbola tsy nisakafo tany amin'ny restaurant moa ireny na olona zareo fa androany nisy ministra BDB miantso an'zareo misakafo any amin'ny restaurant. Dia iny fa manaratsy ny namany. Fa raha ifarapitso tsy eo amin'ny fitondrana intsony ireo olona romboanareo eo aizinareo. Tsy maintsy hiverina na fiarahamonina. Dia hitena amin'le tanora miaraka aminareo politika ny natao. Zany ve ny politika ny tian'ny olona ampianarina ao anareo? Sa ny ho avinareo ny tokony hibanjinina ho jerena akaiky? Marina, misy tanora miteny tena hoe voakarama ampanao politika fa misy kosa zavatra mitombona. Tena mitombona. Ny problème misy eo amin'ny administration izay niresahan zareo teo zany. Fa hiverina jeritodika kely any amin'le hoe tany amin'ny miaramila ny samborina fotsiny ary. Nisy namoronana dossier satria raha miteny moa raha isika ohatra hoe misy général maromaro voasambotra dia hoe nanodikodim-bolona. Fa nefa tsy nitenen'ny zalahy akory ao anatin'le izy amin'izany hoe le vola nahodikodina tao anatin'le administration fa le général indray nenjehana. Ohatr'izay ny zavatra misy eto amin'le ankizy androany. Tsy le zavatra le olana takian'zareo ny asianareo venty kabary. Tsy asianareo olana fa le hoe iza maniraka an'zareo anakirotana te hitondra te izao ararotina daholo ty rehetrarehetra ty. Ipotehana daholo ny ho avin'le tanora. Mino miantso ny namana rehetrarehetra diaspora. Ninona disadisa
tsy fitovin-kevitra ananantsika indraindray andao ampino ny tanora. Mety tsy mitovy fomba fijery politika tsika fa tsy rariny izao zava-misy ao amin'ny firenena. Asiana amin'ny teny ny tanora avy any amin'ny faritra, hitanay ihany le vidéo. Mampalahelo satria fantatra avaiza le vola. Reny le voakarama reny a, tsisy miteny hoe voakarama, nefa mizavatra miteniteny foana indraindray. De ararotiny hoe tsy anareo Antananarivo ihany ny tompon'ny Madagasikara satria rehefa teo tompon'ny Madagasikara nareo de mieritreretra ho an'ny Madagasikara koa. Fa tsy maka vola kely izay enareo ny voakarama. Fantatra reny. Ary mahazo info koa zay mikasika an'ireny olona reny fa andao hijoro, andao hirahina, andao ampina ny tanora. Tsy tanora ihany ane ny tompona andraikitra ny firenena e. Marina zany. Fa matoa tanora reo masaha mijoro mandray andraikitra androany ianareo rehetrarehetra mpanao politika izay miandry toerana, miandry nomination, ny tsy mandray andraikitra, faly mitehaka. Defa maninona atao an'izany ny tanora? Inona moa ny antony nanangananareo ny parti politika? Raha izay ny tianareo hoe miandry toerana. Rehefa mirodana le fanjakana, iny fa miazakazaka daholo fa mitady toerana. Androany ianareo ny tokony mijery, mijoro, miaraka amin'le tanora hoe tsy rariny ny ataon'ny tanora. Tsy rariny fisamborana. Zay nanenjena fitondrana teo aloha, fampijaliana ny tanora, famonoana ny tanora. Androany ampiasaina ndray ny herim-pamoretana teo moa izy force légale nampiasaina gendarmerie. Androany tena mametraka fanontaniana hoe iza reo zay le nitenenako hoe Gestapo. Fa mbola manontany tena ihany androany hoe police privé ve reo, gendarme ihany ve reo, fa tena efa milisy tonga am'le nitenenina hoe ifamoniny samy malagasy ve. Tena zay ve nkatsahan'ny ty fitondrany ty, zay le fanavoazana. Zay mo lasa miteniteny foana eto. De zay ny anahako hoe andao atsangany ny andro masom-pokon'olona reo olona manodidina an'ireo tanora reo. Aza jerena fotsiny reo, aza faly mitehaka hoe voakarama reo, lainga. Na voakarama na tsy voakarama, tsy izo ny mpitondra fanjakana am'izao, zay fanjakana sady tsy legitima no tsy légal, izay manaonao foana amin'ny raharaham-pirenena. Zany hoe na ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zao efa manomboka mikatso ny robinet. Fa io populisme anareo io ny ankalazaina. Zay ny ahako pasteur. Misy zavatra anapiko kely angamba alohan'ny amaliny alohan'ny amaliny Karine le fantaniko teo. Tsara ho fantatsika fa le hoe misy tôbila, misy escadron spécial mihitsy mandeha mitety eraky ny Antananarivo mitsipona an'ireo zaza reo. Ataoko hoe zaza reo satria tanora reo formation zay eto am-pelatanako nisy fiara norobaina tamin'ny fotoanan'ny perquisition illégale izay tsy misy plaque immatriculée satria mbola vaovaovao dia ireo no ampiasaina ahafahana mitety any fatroka mitandrema tsara ianareo fa misy le fiara ohatran'izany mitety faritra tsy misy plaque immatricule ary magaga fa mirolona tsy normal zany raha milalàna azafady de afaka mandeha foana izy. Zay zany fanamarina kely, fanamarina be fa tsy marina kely fa ty zany ny zavatra anankiray alohan'ny amaliny Karine le fantaniko teo fa maninona ianareo no tena tellement misy an'izay ataontsika hoe haine épidermique envers anareo zay fa zaho zany te hanentana kely revoaka malagasy mba azonareo an-tsaina ve hoe mifandanja ve le hery hoe ry zareo manana basy de reto tanora reto no harcelena ampiororona. Zay ny ray. Faharoa manarakaraka zay mbola verina le lapsus révélateur teneniko tamin'ny sabotsy hoe
aloha anaovana azy ozy ny bandeau rouge fa aza mihetsika nareo manam-pahefana mpitandro ny filaminana de vao nanamafy Karinina teo io hoe zahay tsy hanina anareo fa ny namanay. Inona dikan'izany zavatra zany? Double langage anie zany hoe raha sanatria zany misy manjo andry Karinina sy Dany de c'est pas leur faute fa reo namany fa iza moa nahatonga an'ireo namanareo reo handeha hikasy tananan'ireo zaza reo ianareo ihany anie no manina fraza zany no embauché an'ireo e ianareo ihany no naprisika an'ireo ny fanatise an'ireo donc zany zay aloha de miteny eto ary soa nareo fa niakatra eto amin'ity fandarana ity dia hoe ahoana filazana zany raha misy mahazo an'ireo olona reo dia miala tsiny aloha fa mazava be hoe iza le escadron de la mort mandeha mitety eraky ny vazamototra io sy maka ny anaran'ireo tanora reo ao ihany koa tsy fantatro reto vazaha mena sofina nafaranareo avy any Russie reto ve midika ve zany fa tsy maharo ny mpiray-tanindrazana ka za zany de mitodika miala tsiny fa za mahitsy be mitodika aminareo mpitandro ny filaminana hoe mba jereo reto ankizy reto ary arovy tena vous avez le devoir satria nareo natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka tena miantso vonjy ahy eto amin'ny anaran'ny reto ankizy tsy miditra am'le resaka le resaka mouvement aloha fa tena hoe non assistance de personnes en danger responsable ianareo police responsable ianareo gendarme raha sanatrika vitan'ireo escadron de la mort reo ny mikasy tananan'ireo tanora reo tsy miditra resaka politika aloha fa resaka droit ary ty ny zavatra mahavariana eto amintsika zany ny droit lasa privilège na lasa faveur miteny droit mantsy teo Karinina droit lasa faveur zany hoe tsy manana droit zany ianao raha tsy privilégié qui dit privilégié dia misy népotisme zay namana sy zay mitovy hevitra droit zany tompoko de ambony noho ny resaka opinion ambony noho ny resaka camp misy fotoana na ianareo malala tsara misy fotoana namanareo sasany amin'ny GNZ contredire anay amin'ny fanehoan-kevitra tsy problème zany mila mianatra zany tsika amina état démocratique fa tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra dia hitondranay basy hitondranay kobay sy hitondrana râteau mbola lavitra be tsika nefa zay ny divana teto ka zay ny mba fangatahako aminareo mpitandro filaminana hoe fa hitanareo reo ny tarehany tena raha misy manino reo de tena non assistance en personne en danger ianareo ary misy responsabilité morale eo anatrehan'ny tany sy ny fanjakana tsy hoe nareo no namono azy sanatriavin'ny vava fantatro nareo fa tezitra ary tena fantatray fa à un moment donné ilaina ny désobéissance civile à un moment donné ilaina ny fanoerana ny zavatra tsy rariny na de ataontsika hoe manam-pahefana aza ny sasany zay manome ary ny tena grave de zao hoe misy zany manam-pahefana mampiasa rafitra parallèle am'le fitondrana hanaovana hery famoretana vao maiky pire zany donc zany tena tsy haiko tsony hoe firenena inona ty firenentsika ty raha zany no iseho ka de zay ngamba niany hoe lafa omeko any Karinina ndray tena tam'le fanotaniko teo inona moa zany tena mahatonga an'ilay ozanao hoe misy zavatra avy any aminay tsy niraisina mihitsy ary vao maiky io mihitsy nanenjeranareo satria inona le enjeu mahatonga zany zavatra zany par rapport le tanora sasany zay reo zany privilégiena nozy anton'izay ia azafady tompo miala tsiny indrindra tapaka kely ny connexion ko teo de sao de mba afaka verina kely le phrase farany azafady indrindra ohatry ny fantaniana angamba fa eno fantaniana napetraka de hoe inona no mahatonga le haine tena hoe tonga am'zany hoe fikasihan-tanana sy fandatsahan-drahanareo zay no le zavatra arosonareo zany hoe ny zavatra narosona tsy niraisina mihitsy fa ohatrany hoe mba ahafahana manakona iny de hoe efa misy tanora miaraka mivory aminay de reo zany ny hevitrareo no tsy fantatro ny heviny moa zany na mody ampitenenina ny marimarina kokoa de inona zay zavatra hoe mba tsara ampahafantarina ny vahoaka malagasy angamba manantena fa eny efa tsy nanantena tsony moa zany fa indraindray ohatry hoe mbo manantena ihany rehefa mahita ny côté humain mpitondra antsika eto que ce soit autorité exécutif que ce soit autorité législatif de rehefa mahita ny humanité anzareo mahita ny hoe mbola reto olo reto mety manana émotion de ohatry hoe mbola manantena ianao hoe
mety mba iainanao ihany izy rehefa mirotsaka. Hitanareo ohatra le zanaka amin'ny sœur rebelle ireny, dia rehefa amin'ny sœur rebelle ilay zanaka dia miaino ny ray aman-dreny. Fa nefany lahy ilay izy tsy arak'izay mihitsy le zavatra mitranga. Enfin, za zany indraindray maneho hevitra eny an-dalambe eny dia mbola misy 0,0001% fanantenana hoe non, mety mbola miaino ihany reto. Fa rehefa mahita ny fikitihan zareo ny namako, non assistance nataoko raha hoe tsy ny autorité l'entend secteur le olona, fa non assistance aux personnes en danger zany. Hitan zareo tsara mihitsy fa exposé zay, ary mikitikitika comment on dit ça, kitikitika tombotsoa any olona sasany. Dia tsy manao ninina izy, tena tsy manao ninina izy, ary tena tsy manao ninina mihitsy izy fa jerijereny fotsiny dia atsipiny aty aminay ny rihatra. Nefany raha ohatra anie ka tafavoaka le changement de système, io milliard tediava zareo angalary na etseroa io ankana tsongotsongony tsikelikely io nge multiplié par 1000 io e. Maninona raha miafy kely, maninona raha atao le zavatra tokony atao, hain zareo tsara nefa tokony atao io e. Fa il préfère faran'izay lasa mieritreritra hoe te hanao verrouillage du système izy, le nolazaiko tetsy am-boalohany. Misy terme moa hoe capture d'état, tiany zareo verrouiller-na ho an'ny zareo irery ny pouvoir. Amin'ny psychologie ny olona izay matahotra dia manana besoin de contrôle ambony be mihitsy. Ataoko raha hoe misy fotoana mantsy mpafiresaka dia ny argument ny hoe ka on est mieux servi par nous-mêmes, dia ohatran'ny hoe te instaurer dictature zany zareo ahafahana hifehezana ilay raharaham-pirenena. Par contre nefany misy zavatra be dia be miborioka be dia be mihitsy en même temps le izy le miteny hoe izahay te mahatonga anay ohatran'io dia satria izahay te hifehy le raharaham-pirenena. Et pourtant c'est pas le cas, araka ny anteniko teo misy zavatra miborioka be dia be. Dia zay tsy mitombina zany le izy entre ce qui est dit et ce qui est fait. Tsy mitovy mihitsy, misy différence be, misy espace be mihitsy ao anatin'ilay izy. Dia zay raisiko foana le fandravana ny Assemblée nationale. Vous dites hoe vous voulez pas des mafieux, vous dites misy akamanay ao raha ny teny mihitsy hoe atsangano le pancarte dia asio hoe tsy mila karana nareo, apio zay dia zay ny atao tamin'ny 29 mars tadidiko tsara mihitsy. Atsangano le pancarte dia asio hoe tsy mila mafia zay, tsy mila karana zay. Mbola discussion anay ary pancarte hitanareo tamin'ny 29 mars iny, ary fanohanana zareo iny zavatra iny, mbola ananako koa zany zavatra teneniko izany, fa tsy hoe teniteneniko fotsiny kory. Ary ireo akamako rehetrarehetra ireo koa izay tena akaiky anahy dia mahalala an'izany daholo. Mbola ny fanarahana iny zavatra iny hoe ok, ahoary fa mifeho amin'ny vahoaka raha ny entina hanohanana an'ilay zavatra mba ahafahanareo feno raharaham-pirenena. Fa nefany avy eo nefany misy zavatra be dia be mihitsy tsy mifanaraka amin'ilay araka ilay teniko teo ilay zavatra tenenina. Dia rehefa misy zavatra tsy mifanaraka ohatran'izany ataoko angamba fa raha hoe olona mivadibadika amin'ny teniny vadibadika amin'ny promesse tsy dia tena hoe azo atokisana loatra. J'espère que j'ai tort, tena sincèrement j'espère 1000 fois que j'ai tort, fa nefa ohatran'ny j'ai pas tort. Ary sika malagasy rehetrarehetra mila manokatra maso vis-à-vis an'izany zavatra zany. Tetenkely fotsiny aho an'ilay compte fekinana ratsy anay le resaka mafia sy karana sy ohatran'izany ireny sy le meme anay ireny, fa taro fa zavatra mifanarahanay ireny. Ao mba recoupe tsara koa le information anareo fa nareo lasa mampiombebe manao fanehoan-kevitra. Ya, misy olana be mihitsy le namantsika tsy mety tafiditra, tsy fantatra hoe lasa bloqué hono izy nefa nizaho tsy mi-bloqué azy c'est un peu bizarre. Idany zany tsy mety tafaverina fa alefako ihany le lien dia tena ilana tsiny be dia be aminazy raha ohatra ka tena tsy tafiditra, fa averiveriko eto ihany ilay lien raha ohatra ka an'ilay izy koa zao i Karine lasa tafavoaka. Ie mosy tany nalao aloha mandram-piveriny ankizy. Micro-nao? Micro-nao?
Eny ary, hitanareo fa misy problema misy tsika fa tapatapaka ilay fandarana, tsara alefasonareo beo foana ny cœur, tsy hoe kory mangataka cœur ho anahy fa tapatapaka le vidéo fa miverina tsikelikely eo ihany ny namantsika. Enjana ihany Io ty connexion androany zany. Miala tsiny indrindra. ka misy misignal mihitsy hono de misy milokalize nareo de misy zavatra tsy mazava mihitsy eto fa soa fa nanana réflexe ianao fa enganie mba tsy localiser le namantsika teo fa zao moa ve raha olona on est en plein live tsy misy resaka amboarina eto hoe misy matahotra ho localiser mbola tsy misy zao zavatra zao hoe localiser en plein live ny olona fa inona moa zany no atao eto zay ve eto manompa olona zay ve eto midiscréditer olona zay ve eto manao diffamation fa milaza ny fahoriany reto tanora reto de tena mahavariana mihitsy tena hoe zao zany on a fait tout ça pour ça ve tena nana zany tena le combat niarahantsika teny Kianja tena hoe namonona tena ary nahafaty olona de tonga am'izao ve tsika zany pour moi c'est encore pire que avant satria nahoana dans le sens hoe tamin'iny mbola hoe miady amin'izy fa ty zany niady pour rien lasa zay ny sensation anamako anatin'izy hoe niady pour rien fotsiny zany tsy hitako hoe tena hoe tsy verina zéro fotsiny fa lasa moins mihitsy aza ka zay mahatonga amin'ny tena hoe ho anareo ngamba n'izay mpitandro ny filaminana asivo sawady koa ka asivo fiheverina ty raha ty farafaratsiny arovo reo tanora ho saika an-tany ikarena manahoana ery zo am'izao satria zay fantany apetraky ny olona ato ina vaovao farany momba azy sy reo namanareo reo Vaovao farany eno de hoe any amin'ny brigade criminelle izy efatra menadaha zany hoe ery Zoandriamanantena nomena Elia Ratsiorymanana dia miorana antenaina ary Idina mialatsiny fa tsy haiko tsy anjeriny anarany Idina mialatsiny indrindra tsy hoe tsy fitiavana azy de midiany zareo amin'izao fotoana izao il y a 3 heures de temps sa 2 heures de temps nahazo vaovao farany hoe tsy avela miresaka amin'ny avocat zareo zay ny vaovao henoko droit déjà misy teniteny izay ao anaty commentaire hoe droit zareo zany ok point barre droit zareo zany miresaka amin'ny avocat ny mifandray amin'ny avocat hitanareo le amin'ny film reny vous parlerez avec votre avocat ye droit zareo zany donc omeo azy ny droit le izy zany zavatra évident be le zavatra takina de zavatra tsy azoko hoe manino izay ny atao an'izany brigade criminelle io le resaka ohatry ny mampite heritreritra hoe donc zany samborina zany hitanareo le schéma le izy on les a kidnappés pour qu'ils aillent à la brigade criminelle c'était pas à partir de convocation oui zon'ny olona noentina ankerina nakany brigade criminelle déjà aloha dikany vous faisiez le lien inona no mifandray amin'ny brigade criminelle tsy te hamaly hoe fitondrana j'espère hoe diso aza fa zay j'espère hoe marina ny tenenareo compte fake hoe manao cinéma fotsiny vao maika grave raha ohatra ary ka tsy ny fitondrana zany mandeha dikan'izay zany misy fahefana ambony noho ny fitondrana manana fahefana mitondra olona any amin'ny brigade criminelle ka manome baiko ny brigade criminelle ambony noho ny fahefana za aloha zany mialatsiny fa dans les 2 cas de figure responsable foana ny mpitondra fanjakana raha fampitondra fanjakana anao an'io fomba fiady ve zany raha tsy izy manao an'io donc tsy voafehinareo zany ny olonareo fa misy fahefana ambony noho ny fahefam-panjakana donc je vois pas l'utilité publique an'ilay fitondrana tena resaka tsotra fotsiny zany teniko zany alala de ampatsiahy kely fotsiny amin'ny zava-misy raha ny teny moa afaka omaly ngarainy de hoe ho hita eo anaovana any zareo de mino somanantena hitantsika rehetrarehetra mpanara-baovao eran'ny Madagasikara eran'izao tontolo zao hoe zao ve le hita hoe ho hita anaovana anazy de fa hita io zany raha fantatsika hoe ny droit fondamentaux an'olona mihitsy tena bafoué
Rariny sy hitsiny ray tsika raha mbola ijoro hiaro, ary mbola rariny sy hitsiny raha ohatra ko moa droit fondamentaux zany tsy accepté tsy défendu en théorie n'inona ny zavatra misy ao amin'ny firenena hoe refondation hoe inona zavatra tsy légal sy légitime ny mitondra manao zany hitrakitraka zay zo ary rariny sy hitsiny isika raha hanao désobéissance civile. Na inona ny teneninareo na mpanakorontana na te mpandrodam-panjakany ny fanjakana tompo zavatra légitime légal. Rehefa samby tsy mifanaja zany zay le teneniko hoe zo fototra atsika koa zany hanao désobéissance civile, ka zay mbola manentana ny olona rehetrarehetra satria io mbola enim-bolana vao maika raha herintaona izany ny fitondrana ho isy eto Madagasikara tena mampanantena anareo fa ho pire noho le fitondrana zay tsy tianareo teo aloha, tsy tiantsika rehetrarehetra teo aloha. Zao rehefa manomboka pire na am'le hoe fanondrananarem-pirenena de samia mitsaina, samia mieritreritra ny tsirairay hoe voakarama ve izahay rehetrarehetra zay miteny sa tenareo hoe fitiavan-tanindrazana ho an'ny firenena. De mitodika manokana amin'ny administration publique rehetrarehetra ao Madagasikara. Henonareo eto ny zava-misy rehetrarehetra izany fe zany. Hainareo ny tompony andraikitra voalohany tsy niany andapa mihitsy ny mahafantatra andray fepetra am'izany fa ny administration rehetrarehetra mitodika amin'ny gendarme, amin'ny mpitsara, polisy, indrindrandrindra ho anareo haut gradé ao Madagasikara. Androany moa raha ny fitakiany tanora te handrava an'io assemblée nationale io. Raha tena hoe mbola mizingizina nareo tsy te handravana an'le izy nefa tonga saina ihany anareo androany amin'ny zava-misy, tsy tokony hiazakazaka nareo andeha hanangana antoko izay mitondra lobaka, mitondra t-shirt maitso fa ny marary amin'ny vahoaka ny tokony hampiazakazaka anareo. Mbola tsy tara ny androany ny rapitso session extraordinaire ianareo amin'izao. Afaka mandray andraikitra nareo amin'ny zava-misy. Ianareo mbola ny androm-panjakana ozy ianareo ara-dalàna. Tsy izao fanaovana majorité sadasada izay nametraka amin'ny filoha misy amin'izao ao anatin'ny assemblée nationale ny tokony hibaiko. Fa raha tena hoe lanim-bahoaka ianareo ataovy mahalanim-bahoaka anareo satria marary ny vahoaka, marary ny tanora. Androany mbola fotoanany afaka mandray andraikitra mivory daholo ianareo rehetrarehetra député ao amin'ny assemblée nationale androany. Fa gaga izahay nahita ny filohany anteny meram-pirenena inona ny mahamaika anazy androany hoe ametraka sary ny filoham-pirenena, ny filohan'ny fanavaozana any amin'ny bureau-mpanjakana. Zany ny publication androany hoe tokony apetraka ny sary ny filohan'ny refondation. Fa filoha ranom-bahoaka ve zany? Fa ireto tanora reto vahoaka be dia be zay mangidy ny fiainana marary ny insécurité rehefa tsy hita ny anaovana anazy, mbola créenareo milisy eraky ny tanàna. Androany efa tsy fantatra intsony hoe iza ny dahalo, iza ny milisy, iza ny tsy hay. Satria mialatsiny aminareo tsy haiko na antoko politika moa nareo sy association bandeau rouge inona satria zay moa zatra mahita hoe rehefa manao bandeau rouge tamin'izany fotoana de dahalo. De androany ohatra manomboka zay indray ny aparitaka eran'ny Madagasikara de manahirana mampisaintsaina hoe inona ny tianareo atongavana.
Ny-créena ve reny olona reny a anday hifanenjika amin'ny tanora zay nianatra zay hitondra ny Madagasikara raha pitso afaka pitso izay tokony toanana de andeha ampiadina am'ireny hoe mahery fihetsika ataontsika hoe mahery fihetsika na de indraindray ary fantatra fa tsy mahery fihetsika loatra ary reny fa bevava rehefa mikarama kely zary any ary mba mikarama mahita hanina hoanina nefa tsy fantany hoe ny tolona ataon'ny tanora rehetrarehetra mba nahita fianaranareo hoan'ny rehetrarehetra hoan'ny malagasy rehetrarehetra io fa tsy hoan'ny zay manam-pahaizana ihany tsy tokony aneka atao fitaovana zay ny pastera fa efa manomboka adiny ray moa tsika teo de tsy valapatra loatra de le namantsika ray tsy tafiditra misaotra antsika rehetrarehetra misy zavatra kely antaninany Karine misy lamantany ato dia pitaiko le izy satria ohatrany hoe l'instant T zao ty hoe tsy idina sy felana ve hony ilay nanao point de presse tamin'ny RLTV tamin'ny vaovao teo tsy haiko hoe vaovao vao nandeha teo ve zany tsara marino kely ahoana na marina zay Ie, nisy point de presse tokoa nitranga teny akaikin'ny Akordigy tamin'ny atoandro vers 13h teo. I Rado Vetuma sy i Felana no nanao an'le point de presse. Felana petsana moa zany no fahafantarany olona anazy satria elle n'a pas froid aux yeux quand elle parle. De zay hoe Rado Vetuma zay lehilahy lava be izy mangamanga be vatana zay nanao point de presse. Fa idina vaovao ankoatran'le efa lazaiko teo. Tsara ho zapitaina le izy am'izay mba misy information milatsaka zao. Ny zavatra manontaniako kely anao asa afaka mantany an'ity ve aho hoe tamin'ny marina zay naheno an'le fitarainan'ny mamanareo iny tao amin'ny Facebook manahoana ny ho anao manokana ny gérevanareo an'le stress ianao zany zao manomana doctoranao nefa ny aza ny zavatra zany ahoana ny possible ve ny anana atmosphère ahafahana miatrika an'ilay fianarana nefa ty ara sakelehana ny eo loloavina manahoana ny zay zavatra zay. Actuellement zah aloha zany vu que tena variana tanteraka amin'ny gestion-ny tsy hoe gestion moa zany fa amin'ny resaka gestion communication tsy hoe zah akory hoany leader de tsy hoe akory hoe zah akory mitarika an'le com rehetrarehetra iny fa manampy fotsiny amin'ny resaka gestion ana com de ankoatran'izay firesahana amin'ny communauté sy ny média international fiezahana ihany koa fanoratsoratana document be de be ianao zany mbola manantena foana ihany hoe izy iaino ianao rehefa avy eo rehefa zay manoratra document be de be ianao de ahafahanao hoe ty zany le zavatra proposenay raha ohatra ka mba misy miaina ihany de ohatran'izay variana amin'izay zavatra zay de koa ankoatran'izay variana mifindra trano angamba ny tena mahavariana vao misy vaovao hafahafa hoe ohatra ny mananina hono de toa de lasa indray mifindra trano mitady namana indray andehanana ohatran'izay de tsy hatramina tena hoe ankavalana ankavalana foana moa zay efa depuis quelques mois depuis exactement un mois et demi ça 2 mois zay de tao anatin'ny herinandro latsaka kely zay tena hoe tsy nikitika lesona mihitsy donc le doctorat aloha miete non important zay zavatra zay satria natao hianatra nareo natao nefa de lasa manao ny andraikitry ny zany zavatra zany zay quelque chose qui ne va pas eto aloha tiako marina kely mamaly an'le olona atao commentaire ato hoe aza m'exposer en danger andreo tanorareo nareo pasteur ozy izy fa en danger anie reo olona ankizy reo amizao zao hoe non tsy mi-exposer anzareo zay fa zareo no niantso vonjy taminay justement tsy avela miady rery any reo fa zareo no niangavy hoe mba anao intervention ohatr'izao mba ahafahana mialerter antsika satria be loatra le tsao misy olona mandefa commentaire koa ato tsara ihany ampitaina satria io moa manahirana an'ity le olona amizao samy mahay miteny daholo hoe nahoana hono tsy any amin'ny concertation nationale ny tanora rapitso milazana ny mahazo ny tanora zany tokony tsy boko hitanareo izy fa occasion ho anareo ny ilazany ny hevitrareo efa nilaza teo ianao fa tsara angamba mafisina zay zavatra zay fa ohatrany tsy haiko le olona mody tsy mahazo
eny tsy maninona zany ataontsika hoe lehilahy avokoa lava be ny capacité de concentration an'ny olombelona anankiray en moyenne 10 minutes ihany. Donc tsy maninona zany mety hoe ary ny fidirana ho lasa concentré amina zavatra anankiray ça peut atteindre jusqu'à 1 heure. Mety hoe ianao mijery an'ilay zavatra eo fotsiny fa afaka adiny iray ianao vao manomboka mifantoka. Donc je comprends sy mahametsiny anazy raha ohatra ka zay tokoa ilay izy fa tsy hoe hametsiny fa en tout cas je m'en fous koa na mahametsiny azy. Fa tiako tenena fotsiny hoe pourquoi tsy rapitso. Ny hitako mijustifie an'izay dia izao. Hitanareo arak'ilay efa nazavaiko teo efa préétabli daholo ny zavatra rehetrarehetra any. Nanome hevitra be dia be izahay ary nieretan-torina nandritra firy andro nangalana izao atidohan'olona rehetrarehetra izao, nionana tamin'izao expert rehetrarehetra izao, nionana tamin'izao olobe rehetrarehetra izao, mahay politika, tena hoe nadaptena hatramin'ny hoe côté anthropologique et culturel an'ny toerana tsirairay avy. Tena hoe nijerena. Mety hisy teny izay tsy nahitanareo nidina ifotony bla 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 fa vu que fohy kely ilay fotoana dia vu que hoe tsy dia tena hoe olona tsy manana moyen mihitsy zany mba ekipanay dia tsy afaka hoe mivalapatra hoe raha tsy izany dia afaka zato taona vao vita ilay fanomananay an'ilay document namportenay. Dia rehefa niapporte an'ilay note conceptuelle moa zany dia tsisy niraisina daholo, tsy tadidiko moa zany ilay tenen'ny felana hoe inona ihany ilay raisina fa sy ohatran'ny tsy niraisina akory ary kay ilay tsisy niraisina daholo ka. Pour vous dire hoe concertation nationale, concertation nationale. Ny akamako comité d'organisation. Dia efa hoe comité d'organisation mihitsy mitondra ny hevitra, tsisy mandray ilay hevitra. Zay aloha iray. Faharoa, maninona ny COPIL, ny comité de pilotage tsy misy olona mpitolona. Tsy hitanareo hoe hafahafa be izany. Averikana. Io fitondrana io certes isaorana ny kapisaty. Isaorana ny kapisaty nanala ny filoha teo aloha bla bla bla. Fa raha tsy ni-engendré an'iny, tsy maka an'ilay izy ho anahy, fa raha tsy ni-engendré an'iny, tsy tanora rehetra nidina teny fa raha tsy ni-engendré an'iny ireo olona rehetrarehetra izay nitolona teny, tsisy zava-banina teo. Nanandrana im-be dia be nge zareo ary amin'ny formation ananako izany. Fa mbola misafidy tsy divulguer satria mbola ilay contactanay amin'ny PRRM ihany no tompon'ilay information. Dia tsy teny hoe iza ilay anaran'ilay olona fa efa nanandriny im-be dia be nareo. Ho tonga teo amin'io sezanareo io any et pourquoi diable ceux qui vous ont donné la chance no tsy omenareo chance. Zay koa ne mba nanao fiveriny fa tsy hoe koa nareo rery. Oui, certes nareo fampitana basy dia fampitifitra. Fa tsy mora reto izany hoe amin'ny 9 maraina ianao dia efa tonga eny mitady cachette ahafahanao tonga eny amin'ny 13 mai voalohany dia avy eo ianao ke tout compte fait hiara-andehanao marche satria mampalahelo anao ilay olona fampitoratoraka ary dia verina indray ianao amin'ny 7 alina ianao mbola tsy tafody fa mbola eny Anosibe. Tsy mora izany ary ohatr'izay foana ilay fiainana isan'andro. Donc ataoko angamba fa équitable ihany ilay izy. Tsy haiko za prône ny équité fa équitable. Za tsy miteny hoe monsieur za pas du tout. Za tsy miteny hoe za ataovy COPIL ary za satria za no menomenona an'ilay izy, tsy any mihitsy. Fa aiza ilay tanora mpitolona ao anatin'ny comité de pilotage. Na asianareo critère io ahafahany miditra ao, on s'en fout. Fa tokony nieritreretanareo izay. Tsy zavatra mandeha amin'izay laoniny aho toa dia résumé. Olona efa préparé anao oui présidence, merci présidence ianao hoe ok mety aminay na lalàna tsy hoe pas lalàna na zavatra tsisy dikany mihitsy ara ilay zavatra lany ao. Olona mpandihy fitombenana ozy izy felana izay. Miala tsiny raha misy akamako tonga any fa izany ny préparation hita tandroany tao. Saoranao ngamba ny amarana antsika azy efa voatenintsika sy mositana vao nanomboka antsika nanao carte sur table hoe efa préétabli io ka io
io future concertation nationale io. Zahay teto voalohany niantsantso an'izany, nahazo vavabe moa zay tam'izany hoe avelao aloha hiasa, io izy io, avela tsy hoe navela fa tsy maintsy nanao zareo dia manamafy zany eto i satria misy naman'ny zareo ao anatin'ny mpikarakara fa zavatra efa vita sur mesure hatrany am-boalohany io zavatra io fa blablabla fotsiny zay nahatonga ny niady tamin'ny voalohany hoe les concertations nationales de tokony inclusive sy iarahana am'ireo force rehetrarehetra vao niainga fotsiny na le fikarakarana an'izy de efa hitanay hoe taridranao kilaina ty. Tam'ireny moa tsy nisy nino anay ny olona fa lazain'ny olona hoe zay mpanohatra foana tsy tia foana sisa io zao ny fotoana no manamafy azy ka dia mampahery anareo tanora zay ao anatiny io mbola eto foana zahay raha misy zavatra information io voatenin'ny olona atao commentaire ato sady mijery foana zay hoe raha misy zavatra ilaina amin'ny communication de mila mifanao synergie tsika mba hampalaky azy raha sanatrika misy zavatra tranga henonareo dia eto mba anisan'ny be mpanaraka ihany ny zavatra resahana eto de misaotra be dia be tsaka anareo ary araky mahatonga nanao le fananina teo tamin'ny farany teo hoe manao ahoana ny fianaranao ao maha ray aman-dreny anay miteny hoe normalement lalàna ny fiainana dia ny ray aman-dreny natao hikarakara any ankizy atao hianatra zao lasa mifamadika anay zany ny tanora indray zany no lasa natao hiasa aloha am'le reny fa le ray aman-dreny indray lasa manao toetran-jaza fona tompoko raha miteny an'izay satria tena c'est le monde à l'envers ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ka tsy sanatria hoe tsy sanatria fa hoe hamendrofendro anao fa mirary soa anao havita ny fianarana anao na ary ho tsaroana ny ho an'ny firenena zay zavatra zay satria io alohan'ny iterenanao io fantatra foana koa ny olona manana le patriotisme ao anatin'ny raha nanay zao ampahirezana anao satria zay moa tenen'le namana tsy tafiditra tsony eo izy fa nitaraina tamiko izy tamin'ny telefona presque tsy tena hoe en larme fa henoko izy hoe tena émotionné be hoe ampahirezo zay ozy izy zay nyteneny tamiko en tant que pasteur ianao de zay ny ampahirezako anareo hoe ny io asehon'ny karatra foana ny tena vrai mpitolona satria ny tena vrai mpitolona dia tsy le résultat no motivation fa le cause no motivation ka dia izay cause zay tazomy zay ary mireare zay faly zay manana mahita hoe kay mbola misy tanora manana an'izany ao anatin'ny fo sy ny saina sy ny ra atao hoe les incorruptibles zay hoe mbola afaka antenaina anao miteny hoe 0,1 tsika za tsy hiteny hoe tsy anova firenena fa tant que mbola misy olona ray na roa mitsangana de mbola misy fanantenana ao an'le firenena zay koa eto vona ny fanometana aminareo ary zavatra tsara ho fantatrareo tanora zahay reto zany ozy ny olona hoe hoatahoata fotsiny eto amin'ny Facebook satria tiany ho hitan'ny olona ty le face visible ana iceberg fa ty resaka droit amina resaka justice tia de anisan'ny zavatra efa ketrehnay am'izao fotoana zao ahoana ny ahafahana mitondra ny feonareo en instance internationale any zany zao tsika zao anisan'ny zavatra hitondrahanay ny contribution nay atoato io ka alohanao zareo amin'ny hery famoretana fa tsika koa tsy maintsy hijery lalana mba ahafahana miaro anareo amin'ny sehatra avoavo kokoa rehefa samy zay ihany no ifanaovana eto fa nanangatany anao teo de meko anao teny farany de aveo mosy tany raha mbola misy teny farany. D'accord. Mangataka farany sisa iteny kely fotsiny mankasitraka na misy itenenana. Tenenao teo hoe ye misy miteny tokoa hoe zavatra niadivako tamin'ny mamanay foana zany ty hoe andeha hitoly tena contre za zanak'olona tena hoe mère tigre hoy ny filazana azy tena hoe tena mifehy satria miezaka izy modeler anahy ahafahako mahatratra an'izay tanjona tiako zany efa zao mibrika an'le izy ary miteny amin'ny foana hoe mifona maman eny efa henonareo eny fa zay de misy miteny ihany koa ary rehefa nitenenareo teo moa zany hoe izy hoe ny asanareo de mianatra ny asan'ny ray aman-dreny de tokony anjaranay no miaro anareo miady ho anareo fa izao samy manana ny limitiny ny olona be de be ny tsy tonga teny an-kianja teny no limity ao ny tahotra ny fahamenarana hoe efa hainay nge fa ny malagasy anie tsy mazoto
hijoro ana-cause anankiray raha tsy isaky ny 5 taona, isaky ny 10 taona, ohatran'izany. Izay mihitsy ny psychologie, izay mihitsy en fait ny psychologie an'ny olombelona mihitsy côté grève. Tsika tsy dia tena raha hoe eto Madagasikara. Le izy sady azo raisina hoe mahamenatra, raha ohatra zany amin'ny période ohatran'izao hoe mahamenatra ianao mijoro hoe on m'a hué, on nous a hué, tery Analakely. Fa ohatra hoe sambam-pahatalo hoe heureusement. fa fotsiny tiako tenenina hoe tenenina izay hoe ndana mianatra aloha fa ndana aloha miverina mianatra aloha fa zalozanareo miady eo. Dia izao ary ilay fanontaniako ary iza ny hanao an'ilay izy? Iza ny hanao an'ilay izy? Iza ny hanao an'ilay izy? Ino moa zany hoe mifoaza ho ary malagasy rehefa misy zavatra ndao isika hianatra mba hamboly ao anatin'ny fomba fisainantsika hoe rehefa misy zavatra tsy mety dia tenenina. Fa tsy hoe kory hoe olobe ireo dia tsy azo atao no miteny an'ireo. Mahamenatra izany se battre pour une cause zany hoe miady ana-cause anankiray. Non, en fait, perception anao mahatonga ilay izy hoe mahamenatra anao. Fa tsy mahamenatra izany io. Fa rehefa misy zavatra tsy mety aminao dia sahiny teny. Mety hisy hamaly hoe tsy mety aminay ilay zavatra ataonareo. Bon, fanehoan-kevitra reo zany. Fa j'espère hoe tsy noho ny fahatahoranareo instabilité passagère no tsy elanareo anatin'ity stabilité saritsariny ity. Satria fataro fa mbola tsy stable tsika izao. Fataro fa matoa tsy miroroso be milanga, tsy exploité hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia c'est dû antony anankiray ao anatin'izy ny instabilité politique eto amintsika. Ny tsy fananantsika structure tena mipetraka ahafahan'zareo sécuriser volan'zareo izay hiasa eto. Ary na hisy ataontsika hoe hitrandraka io toerana io, ireo toerana ireo, ary mbola misy toeran-kafa moa zany azo trandrahany anontany hoe le bandy akamako manana double doctorat zay. Fa na misy mitrandraka kokoa ary io raha mbola io système io zareo no mipetraka eo dia fataro fa nandray isan-jato mitongony amin'io raha tsy hiditra postika gasy akory. Efa izay moa zany ilay zavatra mitranga actuellement. Renseignez-vous, azafady ny teny fotsiny ianareo adala. Ok, adala. Ny définition any adala koa nge en fait tsy ao anatin'ny normalité dia ok, izay zany vitsika adala. Fa tsy maninona izany fa ndao iray adalana aminay. Izay fotsiny tonga ava saina na tsy hidina an-dalambe ary nareo, conscience anareo, fomba fisainanareo ahitsy. Za tsy hoe kory hoe mpananatra, za mbola zandry fa atsipany olona mahalala fa manan-tsaina tsara tarehy be daholo ny malagasy tsirairay avy dia sokafany sainareo fa aza atao fotsiny efa zava-baovao anke aleo izy asa. Non, c'est une stabilité mensongère. Aza na tsy hitany zavatra hitanareo ny vaovao, mahita vaovao nareo dia hoy izy nareo manakorotana. Non, reny ny marina. Tsotro izao. Recoupez les informations rehefa matahotra ianao hoe désinformation le izy. Recoupez au niveau international. Recoupez any amin'ny journaliste namoaka an'le izy. Recoupez any amin'ny source. Dia ho hitanareo fa misy zavatra be dia be tsy mety eto. Aza variana amin'ny stabilité mensongère anao. Aza manaiky an'izany, aza manaiky miaina amina zavatra hoe efa metimety rangahy io. Atsika gasy anie izay foana amboarina varavarana dia rehefa misy varavarana fotsiny eo dia mety. Dia tonga avy any amin'izay ny investisseur dia tena gasy ny manao an'ity. Tsy hoe kory hoe prôné ny investisseur na inona koa fa hoe tena gasy ny manao an'ity satria ilay izy tsy zarizary. Hitanareo zany forgen'le rafitra eto daholo. Efa zatra miaina anatina tsy zarizary tsika dia masa manaiky tsy zarizary. C'est pas normal angeto hoe farany sisa. C'est pas normal sika hoe mahita fako eny an-dalambe dia mandalo fotsiny. Tsy normal zany. Tsy normal izany. Tsy zavatra normal zany. Mahitsika olona avy ao anaty 4x4 manipy boîte en carton gastro pizza. Tsy normal ianao. Raha ohatra ka tsy mandeha makeny amin'iny olona iny ianao dia miteny hoe non monsieur, tsy mety ny zavatra ataonao. Tsy normal ianao. Fa ny problème eto amintsika ny normalité dia ny médiocrité. Tsy hoe
Zany fa na izaho zao ara indraindray manao alasafay fa tena miezaka. Fa izay sarotra ny miala mahazatra fa izay tsy manambany amin'ny fona raha ohatra ka misy tohina amin'ny tenako tena mifona. Za tsy tia conflit fa mifona raha ohatra ka misy zavatra voadona ao anatinao ao amin'ny zavatra teneniko fa izay angamba ny hafatra. Tsy haiko hoe azonareo koa hoe zavatra teneniko sa tsia fa tsy haiko hoe nareo akory ny tsy mahazo fa mety zany tsy mahay mampita fa misy zavatra tiako ampitako dia engany mba ho voapita any amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Merci. Tena misaotra betsaka anao fa mositana angamba dia avy eo anao veloman'ny olona avy eo. Hitantsika misaotra ny Karine dia hitantsika moa izay somary nentim-po izy satria efa marary amin'ny zareo ny tanora le zava-misy. Rariny ny azy, omeko rariny izy satria tenenina tsy mahay politika avery zareo amin'izao. Zany hevitra henontsika rehetrarehetra zay. Mino aho fa tsy tombontsoa anazy rery ho an'ny namany zareo ihany zany fa tombontsoa antsika malagasy rehetrarehetra. Zay ny mbola entaniko daholo na ny mpanao politika, ny administration rehetrarehetra andao irahina, andao ampino ireo tanora. Oka ny administration na ny fitsarana na ny mpitandro filaminana tsy ho atao fitaovana tsony hoe misy milisy, misy gestapo quelque part dia hoe kidnappena le olona dia aterina any aminareo dia amoronana dossier dia ina nareo fa mampiditra ponja. Andao iray iny ijoro andahy tsy manaraka baiko midina. Rehefa manao an'izay ianareo misy sindra fantatra ny vahoaka ihany hoe tonga saina ny rehetrarehetra andao ijoro. Zay moa sotomanay saina androany ho antsika rehetrarehetra. Izay tsy maintsy misy voakarama foana ny anatsatso, ny anaratsy, ny anely vaovao tsy haiko. Satria reny olona reny miteny reny nefa désespéré koa fa ny aminy le 2,000 kely sy le 10,000 ariary azo ny hihinan-kanina iny any ny espérance de vie iny hoe mila mihinan-kanina izy androany dia mila mamo izy misotro toaka raha alina dia aleony izy maniratsira olona tsy manompa olona dia miteniteny foana eto satria fantany hoe miaraka amin'ny mpitondra izy miaraka amin'ny olona manana fahefana izy tsy voahenjika izy rapitso fa ny olona mitenina marina indray le mijoro ny voahenjika. Zay zava-misy. Izy moa ny tenenin'ny pastera teo hoe efa niteny foana zay nanomboka tany amin'ny fin novembre. Vao nidemary une semaine ty fitondrany ty efa tsy izy io zavatra mandeha io fa zay moa navoakena teto hoe opposition foana, manakihana foana, itsy solution. Ny solution be dia be izahay ary natory ary nitenenina teto ary ny ankamaroany fa tsy nanao. Ny anan-tanàna misy ray aman-dreny, misy mpanao politika manana solution anova rafitra ianao an'izao hoe tsisy ny eny. Zany ve olona manana volonté anao politika mpandroso Madagasikara dia androany ny zavatra nijorony zareo nijoro ny kapisady satria betsaka ny tanora ny vonony mpitondra teo aloha nisy ny vonony gendarme sy ny tariny dia hoe ny nampijoro ny kapisady tamin'izany fotoana. Androany ianareo ihany mamerina an'le izy satria mbola zay tanora tsy nanaiky zay ny invitenareo tany amin'ny restaurant le sakafo dia nomena promesse dénomination ou d'embauche tsy haiko zay tsy nandray an'le 3 millions d'ariary isaka ny tany amin'ny restaurant reny dia reny tanora mbala masamy teny masamy joro androany voahenjika dia hoe angina fotsiny isika. Mino zay fa tsy angina ny ankamaroantsika ary androany moa vao manomboka ny herinandro mino sy manantena toy io zavatra io ary tsy andro sabotsy akory anao live afitsika satria betsaka andao hijerena amin'izay ny dossier nareo rehetrarehetra izay mieritreritra
fa hoe tsy fantatr'olona ny ratsy ataonareo any ny trafik sy ny tariny ny harem-pirenena fantatra andao ho atao io dia ho hitantsika eo ny tohiny. Misaotra ny Karinina, misaotra ny mpijery rehetrarehetra ary mankasitraka ny mpanaraka ny pejy hatrany misaotra Paster. Ya farany misy zavatra anankiroa mitodika manokana aminareo solombavambahoaka ny Madagasikara zay mivory amin'izao fotoana izao. Mbola manana solombavambahoaka ve zahay? Mbola manana olombe ve zay? Honorable moa ny fiantsonanareo iny tamin'ity tolona ty nivoaka zany anara zany mbola tsy raiko mihitsy tamin'izaho taloha. Mpifohy aminay maha honorable anareo. Io honneur io tsy tadiavina fa tonga ho azy. Tiako tenenina dia zao. Mitsangana ny escadron de la mort mitsipona ny olona rehetrarehetra izay mijoro mba afaka hiaro an'ireo tanoreo ve nareo solombavambahoaka. Anaovy samboadinareo iny mitsangana ny bandeau rouge mampiasa ny herisetra ianareo manana samboady ambony lavitra noho ny bandeau rouge iny zany. Todika aminareo magistrat juge iny robinareo mainty sy mena iny ataoko angamba fa tsy ambanin'izany escadron zany fahefana parallèle zany hoe eto Madagasikara zany misy fahefana parallèle mifehy anareo manam-pahefana. Azonareo an-tsaina ve zany hoe fanambaninanareo zany? Fahefana parallèle mifehy anareo fahefana mahefa. Tsy haiko tsona fahefana mahefa tsona anaranareo. Zay ny mba afatro apetraka aminareo tompony dia ho anareo zay miteny eto hoe courage Karinina mafivaky fo zao fotoana indray zao iverenana manao chaîne humaine. Hisy zavatra zay mbola ho tanterahanay fa tsy ho lazainay eto au niveau an'ny fanorenana miabo fa ny anay ny arena dia olona fa tsy vola. Zay tadidio zay. Olona no arena fa tsy vola. Manana anareo zay misy 95 000 followers tsika eto. Raha ohatra ka vous êtes vraiment sincère, mbola apetraka hoe raha ohatra ka vous êtes vraiment sincère, dia manentana anareo zay amin'ny hetsika izay ho atao rehefa avy eo aoriana kely ao. Fa manetsika ny fonareo aloha hoe azavela reto tanora reto fa misy zavatra azontsika atao tsara fa mila anareo zahay c'est le moment ou jamais mba tsy lany fotoana teto fotsiny zareo. Hitanareo zao lena manana anankiray tsy tafiditra intsony fa tsy hay ny antony bloqué hono izy nefa za tsy bloqué azy, c'est bizarre. Donc zany tena ilana tanana, ilana saina ho atsika diaspora rehetra aty avelany manao antso zahay sy nosy taniny eto hoe andao tsika efanome tanana amin'ny fiarovana ny marina. Tsy olona no arovantsika fa ny marina, ka zay olona mitondra an'izany marina zany na tsy mitovy foto-kevitra aza dia iny no ataontsika ambony indrindra fa tsy ny anaram-pikambanana. Ary isaorako anao nametraka ilay hoe tsy ilay entité no zava-dehibe fa ilay tolona iombonana. Ka dia misaotra anao i Karinina dia mahireza indrindra dia aza misalasala raha misy moa ny fifampitana ny hafatra amin'izay tianareo hampitana ny hafatra amin'ny vahoaka malagasy. Mirary soa daholo tompoko. Mankasitraka tompoko. Yo.